Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ralasana bavy anatin'ny finoana Islam. Fampatsiavantsika androany dia mahakasika ny fahataperan'ny volana Ramadan. Eo anatrehan'izany fahataperan'ny volana Ramadan zany dia hitantsika teo alohantsika 2 volana, 3 volana miandry an'izany fahatongavan'ny volana Ramadan zany. Nandeha 2 volana, nandeha 2 herinandro, 10 andro ary farany dia nigadina ny volana Ramadan. Niainantsika tao anatin'ny volana Ramadan 10 andro voalohany lasa izay. Niditra tao anatin'ny 10 andro faharoa, lasa ihany koa ny 10 andro faharoa. Ary antsika ankehitriny dia ato anatin'ny 10 andro fahatelo. Izay efa andeha ihany koa, efa 3 andro sisa no tavela dia hiala eto amintsika izany volana Ramadan zany. Satria androany dia efa 7 ny volana Ramadan. Manoloana an'izany raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam dia fampatsiavantsika. Tsy hitanao ve, tsy tsapanao ve fa miazakazaka tokoa ny andro, mandeha tokoa ny fotoana, mandeha tokoa ny lera, satria ohatrany vao omaly antsika zay niomana fatratra tamin'ny fahatongavan'ny volana Ramadan. Ohatrany vao omaly antsika nanomboka ny fey voalohany tamin'ny volana Ramadan. Ohatrany vao omaly antsika niaina ny 10 andro faharoa ny volana Ramadan. Ankehitriny efa nao velomany zany volana Ramadan zany. Manoloana an'izany indrindra dia tiako hiantso antsika mba samy andiny tena hijery inona zavatra zay natolony any Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Antanio ny tenanao inona zavatra zay vitanao tao anatin'ny volana Ramadan. Inona tombotsoa azonao tao anatin'izany volana Ramadan izany. Moa ve ny fehivava tahaka ny ilain'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ianao tao anatin'izay volana, tao anatin'izay andro maromaro zay lasa zay. Moa ve nitsangana anao tamin'ny alina ka nanantanteraka ny salatu tarawih, salatu tahajjud amin'ny fomba zay nilainy Allah subhanahu wa ta'ala azy, amin'ny fomba zay nanantanterany mpaminany sallallahu alaihi wasallam azy. Ary mahakasika ny fifehezana. Moa ve tsy misy ireo zavatra izay mety nanimba ny fifehezana nataonao, dinio ny tenanao ary eritrereto zavatra rehetra izay nataonao. Ny fanontaniana farany zay tiako apetraka ho antsika rehetrarehetra amin'ity fahalasany ty volana Ramadan ty dia hoe moa ve tonga eo amintsika, tratrantsika ve ny tanjona zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala ahatongavana tamin'ny fandidina an'izany volana na ny fifehezana ao anatin'ny volana Ramadan zany. Satria Tompo Allah subhanahu wa ta'ala niteny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ianareo mpino, nodidina aminareo sy nosaratana aminareo ny fifehezana ao anatin'izany volana Ramadan zany. Tahaka ny nandidina an'izany tamin'ireo vahoaka zay tonga teo alohanareo, angamba hitoetra ao amponareo ny fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala. Ka moa ve azonao marina lay fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fantaniana zany tsy mandeha amintsika ihany, fa voalohany amin'izany dia mivatan-tenako no hitodiany zany fantaniana zany. Moa ve tena azonao, tena natahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala ianao aorian'ny fahalasany volana Ramadan. Ny fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia ny fandraranao ny vatan-tenanao mba tsy roso makany amin'ny zavatra voarara ary fanerenao azy amin'ny fanaovana asa soa. Ary zay indrindra no tanjon'ny volana Ramadan dia ny famehezana ny sitrapo, famehezana ny filan-dratsy, famehezana ny zavatra rehetra zay ratsy nahazatra antsika mialohan'ny volana Ramadan. Fehezintsika zay ao anatin'ny volana Ramadan ary iny ihany koa no ivoahantsika sy iainantsika aorian'izany volana Ramadan zany. Samia mandiny tena. Za tsy mahalala ny tenanao fa ianao ny tena mahalala ny tenanao. Ka dinio ny tenanao. Inona zavatra zay natolotrao? Vitanao ve ny famakiana Qur'an? Vitanao ve ny asa soa maro tao anatin'ny volana Ramadan? Ary tadio volana Ramadan dia stage ho an'ny mpino Islam ka mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala atsika rehetra mba samy nahazo tombotsoa amin'ny volana Ramadan, mivoaka tao anatin'ny volana Ramadan, voafafa avokoa ny eloka sy ny fahotana zay mety vitantsika ary zay mbola mety ho ataontsika any aorinany. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.